fa teninao la Andriamanitra tsy toa. Eny Jehovah Tompo Andriamanitra, izaho dia matoko fa miaino izany vavaka izany ianao ary mamaly anay, ary raha misy ihany koa netaeta-po lazaina aminao, mino aho tsy manetsy tadiny ianao, tsy lalidalovana ianao Tompo, mamaly vavaka ianao, voninahitra na sandratra eo anao mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Antenaina tanteraka fa hitantana ny fotoana izy, ary ny aina ihany koa ny vavaka izay nataontsika rehetrarehetra tao anatin'izao androany izao, ary dia irariana mba ho feny dia feny tokoa neny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny tokantranonareo rehetra sy amin'ny fiainanareo rehetra tsy hakanavaka ihany koa. Ary ao amin'izay ary ny fandarantsika manomboka eto dia ny fampianarana, satria zay raha teo moa ny tena erantsika eto dia fampianarana soratra masina, zava-miafina, zava-dalina, ary mino aho fa tsy amaivaninao ny fampianarana entina eto amin'ity fandarana vitao ny asan'ny famarinana ity. Ao angambo isika nefa naharitra ela nanarahana ny fandarana, ao ny mety hoe voaingakaingana, mety misy koa aza sambany anio mihitsy zay vao tena hoe manita ity fandarana ity. Dia zao mandraisa kahe, mandraisa stylo, raisa tsoratra ny zavatra rehetra arak'izay azonao raisina, ary indrindra tena tianay mihitsy zany raha hoe manana baiboly ianao dia mba manokatra baiboly isaky ny manonona toko sy andininy eto isika, dia miara mamaky amin'ny pasteur ianao ny antony mantsy dia zao mba ahita tsara ny masonao zany hoe ve zavatra voasoratra anatin'ny baiboly ny zavatra resahana eto dia mety ahita ianao hoe mety misy zavatra nampianarina taminao, notoriana taminao, nasesika tao anatin'ny saina sy ny lohanao, nefa mifanohitra amin'ilay zavatra ao anaty baiboly izy dia ny zavatra tsara indrindra dia zao aza mandray hevitr'olona, aza mandray tenin'olona fa zao zay voasoratra ao anaty baiboly zay zany no andao ekena hoe zay zany no ekentsika ho fahamarinana tsy maintsy arahana. Ary ilay izy tena hoe tsy maintsy arahana satria izay natao sitrapon'Andriamanitra, satria isika mantsy dia manana tanjona hoe tsy hijanona eto amin'ity tany ity fa ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany, any amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao zany ka io tsy azon'ny olona hidirana zay te hiditrany afa-tsy zay mahatateraka ny teny voasoratra zato isan-jato ao anatin'ny soratra masina ihany. Zay mahatonga anay manindry mafy eto am-piandohana zany hoe aleo zany tonga dia manana fanapahan-kevitra ianao hoe raha fa misy zavatra voasoratra anaty soratra masina, hitany masinao na reny ny sofinao hoe zany ny voalazo anaty baiboly, dia nizaniza hiteny, nizaniza andahatra ka anambara zavatra manohatra an'izany, aza manaiky an'izany tsony. Zay le tenin'ny Jaona zay hoe anaka ao izy, aza velisa mitaka anareo zay manao ny marina ny marina, eny marina tahaka azy. Fa rehefa tsy manao ny marina fa mody ataon'ny olona marina fotsiny ka hitanao anaty baiboly tsy marina, dia aza menatra tsony manapaka mandray fanapahan-kevitra, aleo manaraka marina. Ka zay no ela fa zao ito ny fampianarantsika fa ny fotoana moa raha malala ihany, fa dia hoe tena miazakazaka dia miazakazaka tokoa, ka mbola iresaka momba n'le sabata ihany isika. Ka efa hitantsika moa zany ny sabata tamin'ny andro zanak'Israely, hitantsika ihany koa ny sabata tamin'ny andron'ny apôstôly taorianan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Androany indray zany dia hojerentsika indray hoe ny taorianany zay indray mandraka zao androntsika kehitriny zao manahoana indray zany sabata zany, moa ve mbola mitoetra ka tokony ho arahana sa efa lany andro amin'ny antson'ny fitenenana fa tokony ho zava-baovao indray no ho arahina amin'izao fotoana izao. Aleo ny soratra masina trano no anomboantsika ny zavadrehetra zay erana eto, ary tsy hotsindrina intsony angamba fa efa mipetraka tsara ao anatin'ny saintsika aloha le hoe fahamarinana iray ihany no takiana na amin'ny jiosy na amin'ny jentilisa. Azonao mbola verina ny famakina ny romanina toko fahatelo dia ny 7:20 sy ny 7:20, ahafahanao tena mamatatra tsara zany hoe inona no takiana amin'ny jiosy dia inona mitakina amin'ny jentilisa, fa ray ihany. Ka raha ohatra zany hoe mbola takiana amin'ny jiosy ny sabata dia mbola takiana amin'ny jentilisa ihany koa, satria fanaray anie ny napetraka ao anatin'ireo, Jesosy ray ny tafian'ireo, noho izany fahamarinana ray, hevitra iray, lalàna iray no tsy maintsy arahan'ireo. Ka manahoana indray ary raha ohatra ka araka napetraka teo zany hoe ny afatra napetraky ny tompo ho an'ny apôstôly, dia fahitantsika fa ny amin'izao fotoana zao zany manahoana indray ary ndao hijery avy hatrany zay afatra napetraky ny tompo ho an'ny mpianatra zay sika fa mifandray amin'izay mantsy le hoe sahaza ho antsika kristiana amin'izao andro zao mandra-pahatonga an' Jesosy Kristy. Matio ary toko 7:20 no vakintsika 7:20 sy 20 avy hatrany. Matio toko 7:20 dia ny 7:20 sy ny 20.
Vakiana ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Teny fampiasan'ny mpanompon'Andriamanitra maro maneran-tany izao teny vakitsika voalohany androany zao. Ary matetika dia matetika ny henonao ombenombeny zany teny zany. Fa misy zavatra ray izay indraindray ohatra ny dingan'le mpanompon'Andriamanitra mitory an'ity teny ity foana. Ny antony aloha dia zao: naniraka ny Tompo hoe mandehana ianareo, taovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay zany zao dia efa mahafoana an'le hoe ho an'ny jiosy ihany ny fahamarinana na ny lalàna, fa dia zao ny firenena rehetra na jiosy na tsy jiosy dia nanomezan'i Jesosy Tompo baiko an'ireto mpianatra reto hoe ataovy mpianatra daholo ny firenena rehetra. Dia hoe ataovy mpianatra izy manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Nampiana le teny amin'ny 2:20 ary ity le zavatra hodinin'ny olona dinganina foana rehefa mamaky an'izao tenin'Andriamanitra zao: sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Tadidio zany fa baiko napetraky ny Tompo an'ireo mpianatra ireo ny hoe izay rehetra nandidiko anareo ampianary ny firenena rehetra mba ho tandremany ihany koa. Zany iny natonga an'ireny hoe novakitsika teto ny andinitsoratra masina maro dia maro hoe ny tandrina sa tsy nitandrina n'izany atao hoe sabata izany, na le hoe andro fafito ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly. Ny valiny moa eny avokoa, satria nahoana zay angeny nampianarin'i Jesosy Kristy, nampianarin'i Jesosy ireo mpianatra ireo hitandrina sabata. Dia nomeny Jesosy baiko hoe ampianary koa ny firenena rehetra hitandrina n'izany sabata izany. Ka na dia tany amin'ny tanin'ny jentilisa azy no nalehan'ny apôstôly Paoly, vahoaka jentilisa no nanolo-tena ho an'i Kristy, natao batisa arak'ity baikon'i Jesosy ity, dia nampianarina ihany koa hitandrina ny andro sabata, ka tsy nametraka andro hafa ny apôstôly tamin'izany ho andro ivavahana fa ny sabata ihany ary ny sabata hatrany. Ho antsika rehetra ary dia aoka tsy hataka lavitra ianao, aoka tsy hanoka teny ianao hoe zay tsy ao anatin'izany, fa tafiditra ao anatin'le firenena rehetra na ny rahan'i Jesosy ny mpianana ianao. Ary marina fa efa maty daholo ny apôstôly ankehitriny, efa ela dela ihany koa ny tantaran'ny fiangonana voalohany, fa amin'izao fotoana izao efa miara-malaly tsika fa mbola misy ny iraka Kristy, ary indro ny fandarana fotoana isan'ny famarinana tsy avy amin'olombelona, avy amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ny naniraka, Jesosy ny fidy izy ny seho tamiko, izy ny nanositra, izy ny nampianatra. Noho izany zay zavatra ampianariko anao tsy avy amin'ny fisainako ary tsy nampianarin'olona fa nampianarin'i Jesosy. Dia mampianatra anao ihany koa hoe manahoana isika manoloana izany atao hoe sabata izany, isika kristiana ankehitriny. Azadino ary fa zay aloha mibaikon'i Jesosy hoe ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ireo firenena rehetra ireo. Ndao ary mba hiverina kely isika hoe inona moa ny zavatra nisany nandidin'i Jesosy an'ireto mpianatra ireto ary mba ho ampianary ny firenena rehetra ihany koa. Ao amin'ny filazantsarany Matthieu ihany toko 7:20. Matthieu toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 teny lehibe tsy azo dia tsy hita ihany koa zao teny zao. Matthieu toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Vakina indray zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Ity teny ity koa dia teny tsy tokony ho adinoantsika, ary zay le mahatonga ana amin'ny teny raiso tsoratra daholo ny zavatra rehetra izay ampianariko anao eto. Efa lasa ny andro ny ainan'i Jesosy tetỳ tany sy ny vahoaka ny aina tamin'izany fotoana izany, fa tsika izay velona ankehitriny na aleo tonga dia hitodiana. Miteny aminao Jesosy ilay nanirahan'ny mpianany hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mpianaro azy izay rehetra nandidiko anareo. Inona ary ny zavatra nandidin'i Jesosy ny mpianany eo amin'ny 2 dia niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany izy ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Fantatsika loatra angamba zany hoe mpanoradalàna sy fariseo zany tsy manakambara fa tsy lalàna, tsy manana takiana fa tsy lalàna zany mameno ny saina,
ary mampianatra ny olona hitandrina ny lalàna. Dia ny lalàna avy amin'Andriamanitra lay nampianarintsika teto, indrindra ilay atao hoe lalàna fototra hoe zao no miteraka fahotana eo anatrehan'i Jehovah. Ka raha miteny an'izany izy na mampianatra an'izany izy dia hoy Jesosy hoe tahaka ny Mosesy izy. Izany hoe tsy tompon'ny lalàna fa mampita ny lalàna avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona hoe zao ny lalàn'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy rariny dia rariny raha ny teny hoe izay rehetra lazaina ozy izy dia ataovy ka tandremo. Izany hoe raha miteny zany ny fariseo sy ny mpanorandalàna hoe zao ny lalàn'Andriamanitra tokony ataonareo dia hoy Jesosy hoe ataovy zany, tandremo zany. Raha miteny iray ny mpanorandalàna sy ny fariseo hoe zao ny lalàn'i Jehovah tokony ataonareo dia hoy Jesosy ataovy zany ka tandremo zany. Ka isika angamba miara-malala fa ireo fariseo sy mpanorandalàna reo dia anisan'ny tena mitaona olona, mampianatra olona ary sarotiny indrindra amin'ny resaka fitandremana ny sabata. Aka ohatra anankiray amin'izany tsika ao amin'ny Matthieu ihany mba tsy dia lana lavitra loatra, toko 12 andininy voalohany sy faharoa. Matthieu toko 12 andininy voalohany sy ny faharoa. Vakitsika vetivety izao teny izao hoe tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoty salom-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, ino ro mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Tatsika zany hoe le fariseo zany vao mahita fotsiny hoe tsy zavatra mifanaraka amin'ny lalàna zao tonga dia sarotiny. Zany hoe maneho izy zany fa misy ny lalàn'Andriamanitra toy izao sy toy izao tokony arahana, ary ny sabata hoy aho araka ty ohatra hitantsika ty no tena mahasarotiny azy indrindra. Dikan'izany raha miteny zany ny fariseo raha sarotiny amin'ny sabata dia miteny zany hoe tokony ho tandremana ny sabata ary tsy io ihany na manasitrana ary Jesosy dia kianina hoe tsy tokony atao amin'ny andro sabata, zany hoe zany moa zavatra hafa zany fa tsy tokony andray ny amin'ilitsika n'ity fampianarany ity. Fa ny tiako raisina zany araka ny teny Jesosy dia hoe raha miteny ny fariseo hoe tokony ho tandremana ny sabata ary anisan'ny fitandremana ny sabata nahasarotiny azy tahaka an'izao. Dia hoy Jesosy hoe raha miteny an'izany izy dia ataovy ka tandremo. Dia zay zany no afatra nampitainy Jesosy amin'ny mpianatra hoe izay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna dia ataovy ka tandremo. Ka raha milaza zany ny fariseo sy ny mpanorandalàna araka ny ohatra anankiray hitantsika eto hoe ny sabata dia tokony ho tandremana, dia hoy izy Jesosy hoe izay rehetra lazaina ataovy ka tandremo. Tokony ho tandremanareo zany ny sabata. Zay no afatra napetraka ny tompo amin'ny mpianatra, fampianarana napetraka amin'ny mpianatra. Dia io le niteneneny amin'ilay Matthieu toko 7:20 hoe mampianara ny firenena rehetra hitandrina izay nandidiko anareo. Tonga tia Madagasikara zany zao mpianatro ny tompo manoloana antsika ao anatin'ny fandarana fotoana asan'ny famarinana, aza raisina ho zavatra hafa mihitsy ny tenenako an'izany fa tena amin'ny fahitsiana, amin'ny famarinana, amin'ny fitiavana. Dia izay zao nomeny Jesosy baiko hoe mampianatra anareo hitandrina izay rehetra nandidiny anay. Izy dia tahaka ny nandidiny amin'ny mpianatra hoe izay ataon'ny fariseo dia tenen'ny fariseo dia ataovy tandremo, dia ampianaro an'izany koa ny firenena rehetra. Ny dikany resaka aiza malala isika malagasy sy ny firenena rehetra dia ampianarina hitandrina ny sabata ary ampianarina ahafantatra fa ny andro sabata ilay atao hoe andro fafito no andro takian'Andriamanitra ivavahan'ny olona amin'izao fotoana zao. Mbola tsy tonga any amin'ny fandikana moa tsika hoe inona ary le tena andro fafito, inona ny sabata fa dia zao ho hitantsika ihany zay fa alohan'izay aloha zany dia tiako halala ny saina rehetra, tiako hafantatra ny saina rehetra na andro inona dia tiako hafantatra fotsiny ny saina rehetra zany io no andro tokony ivavahan'ny kristiana amin'izao fotoana zao, io sabata io. Ary ireo ny teny manamarina, manamafy, manambara fa tsisy andro ankoatran'ny andro sabata, ilay andro fafito nampirosian'ny tompo, ny taoman'ny tompo sy ny mpianatra rehetra hivavahan'ny olona, tsisy ankoatran'io resaka sabata io. Ity misy fanamafisana anankiray efa nivakiana teto ihany fa mino fa tena ilaitsika ity teny ity amin'izao lesona zao Matthieu toko 5 dia ny andininy 20. Matthieu toko 5 andininy 20 ho atsika rehetrarehetra taranaka ankehitriny izy ity Matthieu toko 5 andininy 20 ary amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy
ianareo. Asa aloha hoe enao fotsiny angano tianao be lobe hoe satsy rarahany zany. Dia zay vao azoko lazaina hoe tena mpanohitra ten'Andriamanitra ianao. Fa raha olona tena hoe mbola mangetahetana zany hoe fahamarinana te ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany, mazava nge zao tenin' Jesosy Kristy zao e. Mazava tena hoe za tsy te hanazava be tsony fa tonga dia mazava. Na ataontsika hoe classe de 7e azy, te saiko olona mbola voanala CEPE amin'ity taona ity, amin'ity taom-pianarana ity, no sino manazava ny teny io hainy tsara io, tena hainy io. Za tena mino an'izany hoe eo misy fariseo, eo ianao manana ny fahamarina ny fariseo, ary amin'ny mahafariseo sy mpanoradalana azy ny lalànany anazy ny tena nisany tena hoe fahamarinana tazominy. Dia milahary ianao, isao ny lalàna tandremany, isao ny ianao, isao ny fahamarinana ananany, isao ny ianao. Aka anankiray tsika ao anatin'ny lesitsika zany hoe ireo fariseo sy mpanoradalana ireo araka voahitatsika teo, ny sabatany azy tena nisany zava-dehibe, tena zava-dehibe. Aiza ho aiza ianao amin'izany? Zava-dehibe aminao ve io? Raha mitandrina izy, tokony mba hitandrina ianao, dia mitovy nareo. Ka ninona lalàna tandremany didy folo na rahany tsara, tokony ho arahanao tsara ny didy folo. Mitovy nareo. Mitovy nareo zany hoe manana ny ananan'ny fariseo anao amin'izay, tsy latsa-danja noho ny fariseo, tsy latsaka noho ny an'ny fariseo ny fahamarinanao. Kanefa tsy izay mitovy izay ny tena jeren'i Jesosy Kristy, fa hoy izy hoe raha vao tsy mihoatra, zay tsara io teny io vakio indray manteny hoe raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo sy ny mpanoradalana ny fahamarinanareo. Zany hoe ny ananany tokony anananao, ny tandremany tokony ho tandremanao, ny fiainany didy arahany tokony ho didy arahanao, mba hitovizanao aloha. Fa le tsy ananany amin'izay zany zay omeny Jesosy ianao tombony, tokony anananao dia mihoatra ianao zay. Ny tena tazomiko mafy sy tsindriko mafy zany dia zao, raha vao tsy mitandrina ny sabata tsika na manohatra n'io sabata io, dia efa latsaka noho ny an'ny fariseo ianao na aninona na aninona. Zay natoiky na classe de 7e aza manazava an'io mahay tsara. Fa ianao mody fanina fotsiny matoa tsy tia hanaraka ny teny io ianao. Fa tonga dia mazava zany hoe raha vao tsy mitandrina ny sabata isika na manohatra sabata na tsy te handray an'io resaka sabata io, fitandremana sabata io hoe io no ekena ho andry vavahana araka ny efa fanazavana rehetra nentina teto, latsaka noho ny an'ny fariseo ianao. Dia ahoanan'izay ozy izy ny conclusion ny famaranana ny tenin'i Jesosy, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Zay la tokena iza manazava an'io mazava be, tsy hiditra mihitsy, tena tsy hiditra mihitsy, tena tsy hiditra mihitsy. Ka noho izany aza manohatra an'izao fampianarana izao tsao. Ary niza nampitamby andangolango hanao teny malefaka hiteny aminao hoe aza manaraka an'izany aza mino an'izany ny antsika zao ihany. Za miteny aminao, voalangolango eo ianao, fa ny tenin' Jesosy tsy pio-kely moramora ao anaty baibolinao mihitsy, tsy hiditra mihitsy raha vao tsy mihoatra. Tsy pio le hoe raha tsy mihoatra dia tonga dia tsy pio koa le hoe tsy hiditra mihitsy. Tsy pio-kely ao anaty baibolinao dia apetra ao anatin'ny sainao amin'ny andro rehetrarehetra iainanao. Ka niza hiteny ianao zany handatsaka fahamarinana hoe tsy ilayntsika zany sabata zany, mandatsaka anao ambanin'ny fariseo zany, nefa ny tokony izy tadiavin'i Jesosy hisandratanao ambony mihoatra noho ny fariseo. Ka raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra tsika, aza manaiky rebereben'ny olona mandraisa fanapahan-kevitra teny zao anaraka an'izany fahamarinana zany. Eny ary zay mikasika an'iny fa ny fotoana mandeha ihany fa amafisitsika ihany araka ny fampianarana mety andrebireben'ny olona dia hoe esy zany rehetrarehetra zany ho afandrebirebena fa zao hoe tsika efa te amin'ny andro fahasoavana, efa tsy dia ilaina tsony zany sabata zany rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy. Ndo mba meko afatra kely avy amin'i Jesosy isika fa tsika manafoana zany eritreritratsy zany ary ny filazantsara Matio ihany no ivady antsika amin'izay. Matio toko 4:20 dia ny 9:7 sy 9:20. Matio toko 4:20 9:7 sy 20. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lozany bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavahy ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Zany hoe nisy faminaniana nambaran'i Jesosy hitranga ao amin'ny tanànan Jerosalema izy ity. Mbola tsy maty izy ny teny an'io fa
ataontsika hoe mbola 40 taona aorinany io ny tenenana io zany a, zay vao tanteraka io faminanina io. Nefa izy afaka volana vitsivitsy de efa ho faty. Zany hoe ataontsika hoe tao amin'ny 40 taona taorinan'ny azo fijaliana zany vao tanteraka io faminanina io. Nefa mbola nambaran' Jesosy ihany hoe am'izany fotoana zany na de 40 taona aorinan'ny azo fijaliana ary vavao izy mba tsy amin'ny ririnina no tonga zany fahoriana zany na ho amin'ny sabata. Tsindriko manokana zany hoe nahoana moa Jesosy miteny hoe mba tsy ho amin'ny sabata ihany koa? Satria tsy natao andosirana ny andro sabata fa natao hivavahana. Na mafisin'i Jesosy zany fa na de amin'izany fotoana zany azy 40 taona aorinan'ny azo fijaliana mbola tokony hivavahana ny sabata, ka hivavao izy mba tsy ho amin'izany andro sabata zany na tonga avy amin'ny fahoriana ny andosiranareo. Satria raha vao sabata tsy afaka mandositra nareo fa tokony hivavaka fotsiny. Tena tsy hoantsika zany de zao tsy nifarina teo amin'ny azo fijaliana ka ile sabata fa 40 taona tateo aorinan'ny azo fijaliana ary mbola lazain'i Jesosy ihany mbola misy io, ka engany hivavao mafy izy mba tsy ho amin'izany sabata zany no andosiranareo. Zany midika fa de hoe diso koa le eritreritra hoe rava teo amin'ny azo fijaliana le sabata farany indrindra ho antsika kristiana ankehitriny. Ty ny teny goavana indrindra. Hebreo 4:7. Hebreo 4:7 ary tsara indrindra raha hoe misy baiboly diem zay ao aminao ao de azonao raisina ihany koa, fa na tsisy ary moa zany de efa kiko ihany ty teny ty. Hebreo 4:7 na vakitsika hatramin'ny 9:9. Zao novaky ny teny: fa raha Josoany nanome azy fitsarana de tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorian'izany, koa de mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Indraindray mantsy ty 9:7 ty fotsiny rehefa vakina de ozy ny olona resaka zavatra hafa mitsy sabata hafa io. Fa aloha ampidiritsika le 9:9 resaka andro le izy, tena andro hoe raha Josoa izy nanome azy fitsarana de tsy mba nilaza andro hafa. Avelantsika aloha ny Josoa fa resaka andro le izy ho iaho. Ka noho izany de zao koa de mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana zany inge de efa nahatsinjo sy nahataratra ny fanan'Andriamanitra.